ray mandro ny tsy ndray mifo. Izay no antony mahatonga antsika manao an'izao fivoriana tompony andraikitra ambony zao mba hahafahana mandamina sy mandinika ny hitondrana ny paikady anatanterahana ny asa anatanterahana ny andraikitra napetraky ny vahoaka sy ny fanjakana amintsika mpitandro filaminana. Manana andraikitra lehibe tsika amin'ny fampandrosoana ny firenena, ary zany andraikitra lehibe zany dia hita taratra ary napetraka misy natao loloharana ao anatin'ny natao laharam-pahamehana ao amin'ny politika ankapobeny fanjakana, napetraka ny fanjakana ary natao laharam-pahamehan'ny fanjakana koa ny fampandriana fahalemana maharitra eto anivon'ny firenena mba hahafahana miroso amin'izany fampandrosoana zany, ary manana andraikitra lehibe tsika amin'izany, nomenantsika ny andraikitra, nomenantsika ny adidy fampandriana fahalemana adidy masina zany. Misaotra nanomeny fitenenana. Andriamatoa Général Ministre ny Folo Alin-dahy, Andriamatoa Ministre ny Filaminam-bahoaka, mewa le anao ny mewa fa manjary miteniteny foana ako. Zafady indrindra. Elako tsy neto amboloany fotra ny garagara ny feoko fa mafy zay asa natao maly zay hatrany amin'ny firmaraina fa engany mba tsy hiova ny feoko. Andriamatoa Amiraly, sekretera maharitra ao amin'ny SPDSN, Andriamatoa Amiraly, sekretera général ny ministeran'ny Folo Alin-dahy, Andriamatoa contrôleur général de police, tale général ny police pirenena, Andriamatoa général lehibe ny atamazorandreo tafika, Andriamatoa généraly commandeny gendarmerie pirenena, Andriamatoa généraly commandeny semat amiraly amin'ny CMMN, ny colonely amin'ny CMMA. Allo faranako eo nareo manamboninahitra généraly, manamboninahitra ambony, tompony andraikitra ambony eto anivon'ny ministeran'ny Folo Alin-dahy, ny ministeran'ny Filaminam-bahoaka, ny ministère délégué misahana ny gendarmerie, les grands responsables. Ombako manana ny fisaorana an'Andriamanitra nahatafavory atsika amin'ity toeran'ity anao tombanezaka, anao jeritodika ary banjina ny ho avy. Mankasitraka manokana an'Andriamatoa général ministre ny Folo Alin-dahy ny karakara amin'ny ankapobeny nietsika satria zahay sy ny tao amin'ny polisy pirenena koa dia efa nanao ary ny fanarahany izany ary misy antony dia nanasanay mirahalahy fomba fiasa ihany koa zany mba azahoantsika vokatra tsaratsara kokoa. Les devoirs des forces armées envers la nation, zay angamba le temo ombany ao raha tsy diso ahako. Midika zavatra ngeza be zany ary isaorana mpikarakarana nome an'izany thème zany satria raha izany tokoa no développena dia mavesatra dia mavesatra. Ny andraisako anjara fitenenana eto
dia hijoro vavolombelona ny fahatsarany indicateur anankiray zany ilazana fa tsara eo ambany fitarianao andriamatoa général ministre ny folo alin-dahy tsika telo lahy dia ohatra velona amin'ny fiaraha-miasa ka dia zay arahany lohany no tokony arahany manaraka rehetra tsy zay ary lozan'izay misaratsaraka anisany anjara fitenenako ihany koa zany a efa mandeha zao ny campagne de division ny campagne de démoralisation zany a no ataon'ny mpanohatra sy ny tariny engane mba tsy ho azony zany zavatra zany isika ato anatin'ny FDS ny zavatra ny teneniko tare amin'ny polisy tarifa saika nindramin'ny semady io zako aloha teneniko tadidinareo ve misy tao amin'ny FB tao nisy an'le vazivazy izy tsy de mahasosotra loatra fa mampandinika hoe ary neveriko fa gendarme le miaramila kay polisy any dikan'izany a dinio amin'le saina madio le izy a fa matony io latafiteny an'izany a azo afangaro ihany tsika amin'ny lafi ny asa gendarme polisy fa naninona ny tsy entité hafa ny tenenina karazana asa hafa fa miaramila gendarme polisy sarotra be le fomba fitenenana mahitsy hoe on est condamné à travailler ensemble fa ampitiavana tanteraka no anompotsika tany razana miaraka azahotsika mitondra ny anjara brika dia ny fampandripahalemana sy ny fandaminana ny tanin'ny Madagasikara mba azahoan'ireo départementa hafa zay miara-miasa ao anatin'ny gouvernementa manao ny asany ampilaminana sy ampitoniana sarotra be ny miasa ao anatina instabilité sécuritaire na instabilité politique fa dia anjara tsikireo no miezaka mitondra anjara brika amin'izany zahay mon général monsieur le ministre ato amin'ny gendarmerie pirenena dia vonona trany ary miezaka mba hifampizara na ny asa na ny traikefa amin'ny tafika amin'ny asa zay rahana asiteko zany mamokatra zany ka ny firariko dia mba ho atrikasa ho fivoriana mitondra any amin'ny fambandrosoana tsaratsara kokoa mitondra ahitana paikady matomatotra kokoa satria araky ny voalaza teo a ny ambana dia miova araky ny zavamisy ka dia mirary soa tain'Andriamanitra ho an'ny folo alin-dahy ho an'ny tafika ary mirary fivoriana mamokatra izay ataonareo androany ity samitsika ho tain'Andriamanitra mankasitraka tompoko lahy mankatelina tompoko vavy isaorantsika manokana Andriamatoa Généraly ministre délégué misahana ny gendarmerie no izay lahateniny izay nanamafy hatrany ny mahazava-dehibe ny fiara-miasa eo anivon'ny hery fiarovana sy filaminana na ny force de défense et de sécurité anankitelo ary nanome koa fa nisy ireo vokatra tsara sy azo tsapahitanana no izay fiara-miasa ny telotonta izay ankehitriny kosa ary dia manasa-panajana an'Andriamatoa contrôleur général de police ministre ny filaminam-bahoaka andray ny fitenenana.
Andriamatoa Jeneraly, ministra ny filohan-da. Andriamatoa Jeneraly, ministra délégué misahana ny gendarmerie-pirenena. Andriamatoa Amiraly, sekretera maritra misahana ny fiarovana sy filaminana ny fiadidina ny Repoblika. Andriamatoa Jeneraly, sekretera jeneraly ny ministera ny filohan-da. Andriamatoa Jeneraly, lehibe ny etat-major nireo tafika. Andriamatoa Jeneraly, commandany gendarmerie-pirenena. Andriamatoa contrôleur général de police, tale général ny police pirenena. Andriamatoa Jeneraly, tale ny kabinetra eo anivon'ny primature. Andriamatoa isany jeneraly sy kolonely lehibe ny etat-major eo amin'ny tafika telotota. Andriamatoa jeneraly lehibe ny fandrindrana ankapobeny ny tetikasa eo anivon'ny ministera ny filohan-da. Ianareo tompon'andraikitra ambony amin'ny laharam-boninahitra sy ny andraikitra sahaninareo avy manaja sy manaraka ny arofenitra eo anivon'ny ministera ny filohan-da, ministera ny filaminam-bahoaka ary ny ministera délégué misahana ny gendarmerie. Ianareo tompon'andraikitra ambony eto anivon'ny hery fiarovana sy filaminana manatrika izao fotoan-dehibe izao. Tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny voalohanteny dia ombana manana ny fisaorana an'Andriamanitra ny tatana ny diantsika ka natavavory antsika atao amin'izao toerana izao antanihana ny fandriam-pahalemana anaovana jeritodika, anaovana tombana ary indrindrandrindra himpanjinana ny ho avy amin'ity taona 2024 ity. Lehibe ny fitahiny ka izay no hisoratsika azy. Manaraka izany mbola ao anatin'ny vaninandron'ny asaramandro sika koa mahafaly ny miarabantsika tsirairay na tratra izany taom-baovao 2024 sy 2025 izany. Engany mba hitondra soa, hitondra fahombiazana ary indrindra tafian'Andriamanitra hery isika rehetra amin'ny adidy mavesatra sy masina izay raisitsika tsirairay amin'ny andraikitra manandrify atsika. Makasitraka an'Andriamatoa Jeneraly, ministry filohan-da amin'ny fanasana, amin'ny fiantsoana ny rahalahy eto anivon'ny polisy pirenena sy ny gendarmerie-pirenena manaraka sy miatrika an'izao fotoan-dehibe eto anivon'ny ministera filohan-da izao. Mipory fotsika hatramin'izay fa iraitsika ary nahafahana nanatanteraka andraikitra nakino ny fitondram-panjakana tamintsika izany ka nahatratrarantsika an'ireo vokatra izay azotsika hatramin'izay. Mbola mirary koa raha mirary ny tohizan'izay fiaraha-lahiny izay, ny tohizan'izay fifandraisana amin'ny kitso-po izay. Izany no nataontsika dia mba ho tombontsoa ambon'ny firenena sy ny vahoaka izay misitraka ny fandriam-pahalemana, izay misitraka ny filaminana noho ny firaisan-kinantsika, noho ny fiombonantsika. Ary izay toe-javatra izay dia tsy nahafahan'ireo mieritreritra ny anankirotana hiditra nasaraka atsika fa itsika dia nampiseho firaisan-kina hitrany ary nampiseho fa iray antsika ato anivon'ny fiarovana sy ny filaminana. Mifameno arak'izany ny andraikitsika ato amin'ny tany sy ny fanjakana ary ny fiombonantsika, ny fifamenoantsika misehatra amin'ny filaminana sy mifandriam-pahalemana dia ahafahantsika
mahita vokatra ary mitombo hatrany ny fatokisan'ireo vahoaka amintsika hery fiarovana sy filaminana ary azo porofony zany a amin'ny zava-misy ankehitriny izay ahitantsika fa misy tokoa ny ambana miseho amin'ny endrika maro samihafa. Ankehitriny dia mamela ianareo hiarahaba anareo rahalahy eto anivon'ny tafika malagasy amin'izao andro lehibe ivorian'ny tompony andraikitra ambony eto anivon'ny ministera izao. Maro raha ny vokatra ny tanisaina andriamatoa jeneraly lehibe ny atamazoron'ireo tafika ireo. Santionany fotsiny reny teneniny reny fa raha ho tanisaina eto daholo ny vokatra dia tsy voatanisa, koa miarahaba anareo eto anivon'ny tafika malagasy tamin'ireny vokatra izay azo tamin'iny taona 2024 izay. Ary miarahaba anareo ihany koa tavavory ary hiatrika an'izao atrik'asa izao ary engany izao fotoana izao mba hanohizanareo sy hanatsaranareo ihany koa ny andraikitrareo tahaka ny efa natomboka tamin'ny fandrafitra teo anivon'izany ministera izany. Ankehitriny ivory ianareo tompony andraikitra ambony eto anivon'ny tafika malagasy hiara hidinika ametraka paikady stratégique hatratrarana ny tanjona sy hanatanterahana ny politika ankapoben'ny fitondram-panjakana, koa dia mirasoa mirary fahombiazana tanteraka ho antsika mpiara-miasa eto anivon'ny tafika malagasy. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy. Isaorantsika Irapo Iratsaina, Andriamatoa contrôleur général de police, ministry ny filaminam-bahoaka noho izay lahateniny izay nanamafy hatrany ny mahazava-dehibe ny fiarah-miasa ary ny teny ihany koa mikasika ireo vokatra azo tsara teo amin'ny fiarah-miasa teo anivon'ny tafika ny gendarmerie ary ny police pirenena. Ankehitriny kosa ary dia miangavy ampanajana an'Andriamatoa jeneraly ministry ny folo alin-da handray ny fitenenana. Andriamatoa général, contrôleur général de police, ministre ny filaminam-bahoaka, Andriamatoa général, ministre délégué misahana ny gendarmerie pirenena, Andriamatoa amiral, secrétaire maharitra ny fiarovana sy filaminana eo anivon'ny fiadidinan'ny république, Andriamatoa amiral, secrétaire général ny ministéran'ny folo alin-da, Andriamatoa général lehibe ny état-major-n'ireo tafika, Andriamatoa contrôleur général de police, tale général ny police pirenena, Andriamatoa général commande ny gendarmerie pirenena, Andriamatoa général talian'ny kabinetra miaramila eo anivon'ny primature, Andriamatoa général lehibe ny état-major ny tafika Antanety, Andriamatoa amiral lehibe ny état-major ny tafika Andranomasina, Andriamatoa colonel lehibe ny état-major ny tafika Anabakabaka, Andriamatoa général lehibe ny fandrindrana ankapobeny ny tetikasa eto anivon'ny ministeran'ny folo alin-da. Ianareo tompony andraikitra ambony eo anivon'ny ministera telotota dia ny ministeran'ny filaminam-bahoaka, ministera délégué misahana ny gendarmerie pirenena ary ministeran'ny folo alin-da
araky ny laharam-boninahitra misy ianareo tsirairay avy a sy ny andraikitra sahanareo tsirairay avy a eo ianareo rovavy taleo anivony ministerany foloalinda zay saorana manokana ny fisinareo to a satria ianareo no endrika izao mpivoro izao ianareo a mpanao gazety namana tompoko lahy sy tompoko vavy ny voalohanteny dia ny fisaoran'Andriamanitra satria izy ny nahary zao tontolo zao ary miahatsika isan'andro isan'andro nanomentsika ny fitaom-pahavelomana ahafahantsika miatrika ny androntsika isan'andro isan'andro indrindra moa zao andro lehibe ivorintsika tompony andraikitra ambony eto anivony tafika malagasy izao ka tolotra azy ny derasilazy manaraka izany dia ny fiarabananareo rehetra tonga manatrika izao fivoriana zao zay fivoriana tsy manam-paharoa amin'ity taona 2024 ty ary ny firaritso sy ny fiarabana ho an'ny taona vaovao 2024 dia atolotra anareo sy ny ankonanareo eo amin'ny anananareo ny fahasalamana lalandava fanamana tanteraka ny adiditra ndraikitra zay samy napetraka aminareo ary indrindrandrindra ny fahombiazana zay tadiavina amintsika tompon'andraikitra ho amin'ny adiditsy ny andraikitra napetraky ny fanjakana sy ny vahoaka malagasy amintsika mino aho fa tsy naseziky mitahotra ianareo ka tonga eto ivory fa noho ny fahavononana zay nanananareo sy ny fahavitrihana zay misy ao am-ponareo ka dia mangataka anareo aloha hitsangana mariky zay fahavononana zay iretina ny hira mifanivany tafika izany no tokony mitarika an'izay mifarany zandriny eo tokony makasitraka azo toerana dia saorana ny atolotra ny filohan'ny republikan'ny Madagasikara sy andriamatoa prime ministre ny amin'ny nanomezany antsika lalana ahafahantsika manatanteraka an'izao fivoriana tompon'andraikitra ambony izao tsy ho lava resaka satria ny fotoana mandeha ianareo koa mbola ivory ary maro ny zavatra tokony hotiniana na dia maro aza ny efa ezaka efa natao tamin'ny herintaona zay ny tanysain'ny andriamatoa général lehibe ny état-major-ndreo tafika teo le izy ary ankasitrahana sy saorana ianareo ny amin'ny natafitany taona 2024 iny ary nafahantsika nandamina ny fifidianana indrony sesy satria dia nilamina tokoa ny fifidianana tamin'ny nitanterahantsika teto amin'ny nosy tamin'ny taona 2024 iny ary eo ihany koa ny fampandrina fahalemana zay natambokana na dia misy ara ny indro kely satria ny
ombondray mandro ny tsy ndray mifo izay no antony mahatonga atsika manao an'izao fivoriana tompony andraikitra ambony zao mba hahafahana mandamina sy mandinika ny hitondrana ny paikady anatanterahana ny asa tanterahana ny andraikitra napetraky ny vahoaka sy ny fanjakana amintsika mpitandro filaminana. Manana andraikitra lehibe tsika amin'ny fampandrosoana ny firenena ary izany andraikitra lehibe zany dia hitataratra ary napetraka misy natao loloharana ao anatin'ny natao laharam-pameana ao amin'ny politika ankapobeny fanjakana napetraka ny fanjakana ary natao laharam-pamean'ny fanjakana koa ny fampandriana fahalemana maharitra eto anivon'ny firenena mba hahafahana miroso amin'izany fampandrosoana zany ary manana andraikitra lehibe tsika amin'izany nomena atsika ny andraikitra nomena atsika ny adidy fampandriana fahalemana adidy masina zany andraikitra zany andraikitra nomena ozy ka loloavina tampondroa mijery atsika ny olona rehetra izay no isaorako an'izy mirahalahy ministra mirahalahy tonga eto amin'ny fanotronana amin'ny fanomezan-tanana ny tafika malagasy amin'ny fampandriana fahalemana. Isika zao tokoa no tokotelo mamasana andro raha fampandriana fahalemana no resahana ary sakamalaho sy avoso samy manana ny anitra ho azy. Raha hoariko amin'ny sakafo iray ny asa ataotsika dia itsika zany lay manome tsirony raha diso be loatra dia tsy tsara ny tsiro raha tsy ampy sira loatra na ohatran'izay dia tsy tsara ihany koa. Ka eto ianareo tompony andraikitra ambony andinika sy ambolavola andanjalanja ny fametrahana an'izany sy fanohizana an'izany satria nosy iray Madagasikara nosy iray no arovana ary pirenena iraisana no arovana eto tanjona iray ary tsika nampianarina fa rehefa ohatra ka misy ady atao dia ny concentration des efforts aloha no tsy maintsy atao. Manana hery anankitelo zany ny firenena azo aravina tsara afana miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana afana miady amin'ny ambana maro lafy zay mitady anapotika ny firenena anjakazaka eto amin'ny firenena zay itsika no namena hiaro azy. Tao anatin'ny riny dia nampihetsi-po aly hoe ho sambatra ny ty nositsika ity dia eo isika maro ny zavatra miandry atsika maro ny zavatra tadiavina amintsika mitony hatramin'izay efa tsy ny raviravin-tanana ianareo nandray andraikitra tsika hatramin'izay dia ny fanohizana an'izany amin'ny sehatra tsaratsara kokoa miroso hatrany tsika matianina mampiseho ny mamatianina sika satria ny teknôlôjia ny fivoarana eran-tany mihitsy no mitady an'izany ka tsy afaka miala amin'ny fivoarana ny fandrosoana eran-tany isika rehetra. Ka dia mirarosoanareo ny tenako engany ny fivoriana izay atao androany dia fivoriana mba hisy lohahevitra hipoitra ka hipakany amin'ny ireo ratsamangaiky atsika rehetra indrindrandrindra ireo miaramila atsika zay miasa eny an-kianja. Mazava ny lohahevitra zay napetraka amin'ity fivoriana tompony andraikitra ambony ity dia ny andraikitry ny foloalinda eto amin'ny firenena
ngezy zany a ngeza dia ngezy zany a ary ianareo tsy kely a matona mihinana zany a loha hevitra zany ka dia miraro soanareo sady ny tenako a atotosa ity fivorian'ity a amin'ny tokony ilana azy ary indrindrandrindra mba ho fakatahaka mba ho sehatra anankiray a ahafahana mamaritra ny asin'ny foloalinda sy ny mpitandro filaminana rehetra koa dia ambarako fa misokatra amin'ny fomba ofisialy amin'izao ora sy fotoan'izao a ny fivorian'ireo tompon'andraikitra ambony tafika malagasy a manaraka ny lohahevitra foloalinda andraikitry ny foloalinda eto amin'ny firenena misaotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy a ho any tanindrazana